Iary vavaka isika rehetra, misaotra anao ry Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao mampianatra anay, ary misaotra anao miteny manao hoe maro ny mbola tiako lazaina aminareo ankehitriny, fa tsy azonareo zany. Fa rehefa tonga ny fanahy mpananatra dia ho azonareo zany. Ary misaotra anao Tompo, mampitodika anay amin'ny fanahy masina, ahafantaranay ny teninao. Fa ny teninao dia fa ao amin'ny fanahy rahateo, nefa kosa tsy afaka handray ny teninao zahay raha tsy ny fanahinao no miasa tao anatinay. Ny teninao dia maro ny fomba ilazana azy, ary maro ny fomba andraisana anazy. Fa ianao Jesosy, zay manana ny teny fiainana, zay manana ny fanahy mahay manavaka ny anao sy ny tsy anao, araka ny teninao manao hoe zaho ny mpiandrindro tsara, zaho mahafantatra ny feony, ary fantany feoko. Meo anay zany fanahy mahay manavaka zay avy aminao zany sy zay tsy avy aminao. Dia mamelany ny elokay ary mamindrafo aminay, mametraka eo anatrehanao ny fampianarana zay atao, ka na dia ny mpampianatra aza ampianarinao, satria anao ny tena mpampianatra mahay. Ny mampahay anao tsy anao hoe mahay ny zavatra rehetra, fa teny tonga nofo ianao, teny mpanavaho ianao, ary teny mampitsatoka sy mampitoetra ary mampiorina ianao. Ka ny fitiavana voalohany io no ampitoerinao aminay. Ankehitriny ara Tompo, mitenena ianao, ka sady miaino anao ny mpiaino no miaino anao ny mpananatra. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anakinantsika ny fampianarana, ry havana malala dito atsika amin'ny filazan'ny tsaramasina nosoratany Matio. Matio 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Matio 7:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa hitatsika dia iaraka hitsangantsika rehetra, iaraka makseno zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo zany, ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro ananefitra izy, aza mankany ianareo, indro amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any atsinanana ka hitatra any andrefana, dia ho tahaka zany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa zay toeran'ny faty dia any ny angonan'ny voromahery. Raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia amaizinina, ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra ozongozonina. Ary amin'izandro zany dia iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hita hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny ranon'ny lanitra izy, ary ampanenona mafy ny trompetra, dia niraka ny anjeliny izy, ary angoniny ireo ny olom-bofidy avy amin'ny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Miara-mipetraka antsika Tompo. Ny lohatenintsika ry havana amin'izao fampianarana izao, raha mijery ny programa isika zay nitarihany fanahin'Andriamanitra ny komity
dia zao ny lohateny eo, ny fifoazana manatrika ny fampianarany diso. Io ny ventiny zay ho jerentsika. Raha mbola teto ambony tany Jesosy dia efa sahiran-tsaina sahady izy ny amin'ny fahazahoan'ny olona natao hoe Kristy. Ary dia nametraka fanontaniana sahady izy manao hoe ataony olona ho iza moa Kristy. Dia namaly ny mpianatra, sasany manao hoe Jaona mpanao batisa, sasany manao hoe Elia, sasany manao hoe mpampinany. Nahoana ny tonga ny fanontaniana? Satria ao anatin'ny teny hoe Kristy dia misy zavatra maro samihafa misandrahaka ao, ka mety atonga hevi-diso. Nahoana natao hoe Jaona mpanao batisa? Satria raha vatany vao nitoro-teny Jesosy dia nitoro-teny ny Jaona naveriny, ka ho izy mibebaky ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Nahoana natao hoe mpaminany? Satria Jesosy naminany zavatra maro ary tonga tokoa zany. Ary nahoana natao hoe Elia? Satria Jesosy nanao fahagagana lehibe hatramin'ny famokisana ny olona tsy mbo 5,000 tany anefitra, fampahiratana ny jambo, fanadiovana amin'ny boka, fananganana tamin'ny maty aza. Zany hoe le zavatra hita maso zay manaitra, io no ilazany olona hoe io Kristy. Zay ny fanontaniana zay mipetraka. Ary amin'ny faraparan'ny andro zay nipetrahany Jesosy teto tany amin'ny fomba hita maso. Fa Jesosy dia eto fivoanitsika mandrakariva. Raha misy rona telo mivory dia fivoany aho. Eo amin'ny sakramenta amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia tena eo tokoa izy, ka tsy mandao antsika izy akory. Fa amin'izao fotoana izao tanteraka amintsika ny teny tamin'ny Tomasy manao hoe mahita azy amin'ny finoana itsika. Nefa amin'izay fahitana azy amin'ny finoana izay indrindra no misy mpanararotra maro hilaza fa ato Kristy, tsy hita maso manko. Dia indro Jesosy eto miteny manao hoe raha misy minazy ary Kristy aza makany, raha misy miteny hoe anenefitra izy aza makany. Zay ny teny amin'ny faraparany ny fomba fiainany. Ary Paoly apôstôly amin'ireo epistiliny rehetra, indrindra ny epistily ho an'ny Timoty sy ho an'ny Titosy, zay ataondreo nianatra tany amin'ny Estipiela hoe epistily pastoraly, dia nanafatrafatra izy miteny manao hoe mitoera amin'izay nampianarana anareo. Fa ianao kosa raha lehilahy dia mitoera amin'ny fampianarana izay efa azonao fony mbola kely. Zany nambarany. Ary ny epistily zao vavakina teo, novakiny mpanompony teo, dia milaza fa indro ho avy ny Antikristy. Nahoana re no dia nisahirana mafy tahaka zany na Jesosy na ny apôstôly taty afara. Tsy ny apôstôly ihany azy, fa nahatonga amin'ny fiangonana luteranina dia mbola fampianarana io ihany. Satria mitranga amin'ny fampianarana maro samihafa. Raha lazaina hoe foy dia zao hoe ao ny fidirana eny an-danitra azo amin'ny alalan'ny vola, azo amin'ny alalan'ny asa, fa tsy amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ka hitatsika ary fa na tamin'ny andron'ny Jesosy, na tamin'ny andron'ny apôstôly, na tamin'ny andron'ny fiangonana de Lutera, dia ilaina marina ny afantarana hoe ity ny tena fampianarana marina. Tamin'ny fantaniany Jesosy tamin'ny apôstôly dia niteny Petera manao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Fanekempinoana io, konfesiona hoy ireo zay nianatra teolojia, fa fanekempinoana io. Eny, fa tamin'ny andron'ny apôstôly koa nananatra izy, tazomy zay efa nianaranao ny fanekempinoana zany, dia mila tazomina mafy amin'izay fotoana izay. Ary tamin'ny andron'ny Lutera moa dia nosoratana ny fanekempinoana, nanavahana tsara hoe ity ny fampianarana zay arahantsika. Eo ary
raha izany tokoa ny marina dia inona ny zava-miseho amin'izao fotoana izao. Fampianarana ity dia ho jerentsika ny zava-miseho. Zao ny zava-miseho amin'izao fotoana izao. Raha talohan'ny 2007 dia fiangonana matanjaka 4 lehibe no teto amintsika. Fa taorinan'izay nipoitra ny karazana fiangonana maro, fikambanana maro, dia hoy ny teny mihaja ataontsika fiangonana zandriny. Zay no ilazantsika azy. Eto nefa zao ny zavatra miseho tonga na ny elakelan-trano reny karazam-piangonana maro samihafa ireny, ary mampiasa zavatra mitovitovy amin'ny zavatra zay ataontsika, ary manorom-ponenana aza eo akaiky ny fiangonana zay misy antsika. Raha makany Ambobao ianao, ny Tobo de Rembony ery, eo ambany tendrombohitra eo misy fiangonana zandriny. Zay ny zava-misy eo. Raha hiakatra eto amin'ity Tobo ty ianao, de fa misy fiangonana vao miforona zandriny ao ambany eo, voadidina zao toerana izao. Raha makamy 67 hektara ianao, eo akaiky eo mitsangana ny fiangonana silamo. Ary na makany Karamalaza azy ianao, voadidina karazana fivavahana samihafa ny fiangonana zay efa teo taloha. Ary sahiran-tsaina isika amin'izany fotoana zany, satria mampiditra zavatra sy mampitovy zavatra amin'izay ataontsika izy ireny. Ary misy aza zay miditra ao anatin'ny fiangonantsika mihitsy, mijery ny ataontsika, dia iny zavatra hitany eo amintsika iny no ampiasainy any aminazy. Misy aza miditra mpiomana mihitsy ho mpiandry, ary rehefa voatokana izy dia lasa mamorona na manampy na manatevina tsy ny fiangonany fa ny toeran-kafa. Eny ry havana, mahalala fiangonana vitsivitsy aho zay, ny mpiandry ao no lasa manatevin-daharana any amin'ny vahaon'ny oloko. Ny mpiandry ao no lasa manatevin-daharana any amin'ny apokalipsy. Ny mpiandry ao lasa manatevin-daharana any amin'ny toeran-kafa. Satria zao le fampianarana iraisam-pinoana. Iraisam-pinoana. Ao anatin'ny teny iraisam-pinoana, raha dinianao tsara, ny anao avela fa zay atao eo no arahana. Zay ny tena atao amin'io iraisam-pinoana. Ny anao avela fa zay atao eo ialana. Ilay fanekem-pinoana lehibe nataonao tamin'ny batisa, avela fa zay irahana mivory eo no iarahana. Ary de fironana fiaraha mivavaky ny fikambanam-behivavy, fiaraha mihira manao atsapanany tanora. Ka amin'izay na inona na ina karazam-pivavahanao de mandeha mankany ny tanora manao atsapana. Na manao kory na manokory karazam-pivavahanao mitety ny fiangonana rehetra eo an-tanàna, ohatra ny fikambanam-behivavy, satria hoe fiaraha mivavaky ny fikambanam-behivavy. Tompo ray ihany no antsoina, Kristy ray ihany no antsoina. Zany no entina azahoana amin'izay fotoana izay. Nefa inona marina ny ao anatin'ilay teny hoe Kristy, inona marina no anatin'ilay teny hoe tompo. Ary raha mijery ndre televizion tserentsika, mihaino ny radio tsika, dia mandre tsara tsika manao hoe raha ny an'ny fianaratsoa no lazaiko any ny tany masoko, mandeha ny banderole lehibe fandripahana devoly amanitsiny. Zany no atao. Dia faly ny mpiandry, satria mpandroaka devoly lasany, satria andripaka devoly amanitsiny. Valim-bavaka goavana, valim-bavaka goavana, fijoroana vavolombelona henjana, karazana dokam-barotra ohatran'izany, fagagana miazakazaka, rally miracle, zany aby no hita. Ary ny zavatra hita ary amin'izao fotoana izao, manangana toby tahaka ny eto amintsika reny karazam-piangonana reny. Manangana toby tahaka ny eto amintsika izy, ary mifaninana amin'izay rehetra
ataontsika. Dinio akaiky nefa ny ataony. Inona no ataony? Mividy ny fahantrana. Zay no ataony. Satria mahantra ny vahoaka, mahantra ny olona, dia indro izy fa aty mamempona ny zavatra rehetra. Mividy ny fahantrahanao. Tery anao tsy manambola hividianana fanafody. Ny aty ozy dia ray andro any dia sitrana. Tapakandro dia sitrana. Ilaozana ilay fiangonana mahazatra, ilay fanekempinoana ny kena teo amin'ny alitara masina, na tamin'ny batisa, na tamin'ny confirmation, na tamin'ny fanokanana mpiandry, fa iny fa lasa miazakazaka makany. Ary elo iraisam-pinoana mitovy daholo ny zavatra tao. Eo indrindra no azahoany antsika. Samy famoana dia amin'io e. Rehefa nananatra mpanompon'Andriamanitra anankiray dia zao nataony, toko samy famoana dia amin'ny anaran'i Jesosy ihany io e. Zay no ilazany azy. Mitovitovy ihany io e. Dia hoy aminy tsy mary ny teny mahery, azafady tompoko, rehefa zavatra mitovitovy dia azo andehanana. Koa raha misy lehilahy mitovitovy amin'ny vadinao zany dia hoany ianao. Zay no izy. Satria mitovitovy dia azo andehanana. Ary indrindra zay mididy voalohany manao hoe aza manompo Andriamanikafa afa-tsy za. Ary io no zay ny testamenta taloha manontolo manao hoe zay manompo Andriamanikafa dia iny fa mijangajanga. Ary ny fijangajangana, ny fanompo-tsampy sy ny fieremana no afatarany hoe jentilisa le olona. Zany no afatarana azy. Hitantsika ao anatin'izay fa be dia be ny zavatra zay ohatrany hoe mahatarika antsika, ary ny masodoka antsika, ary ny tetim-panorona mipetraka dia ny hoe tsy voatery miala amin'ny fivavahana misy anareo ianareo. Maraina lahadinareo makany am-piangonana dia tena tsara, fa ny folakandro aty amintsika. Ary dia misy tokoa tompoko mpanompon'Andriamanitra azo amin'izany. Maraina izy aty amin'ny fiangonana loterana, folakandro izy any amin'ilay fiangonana zay milaza azy ho fiangonana zandriny. Aizara ny toerana misy anao amin'izay fotoan'izay. Kristy manao akory no tompoinao amin'izay fotoan'izay. Misy miteny hoe mahaloteranina antsika dia soratra masina rery ihany, fahasoavana rery ihany, Kristy rery ihany. Tsy mba itsika itsony eny no miteny zany. Samy miteny zany daholo ny olon rehetra amin'izao fotoan'izao. Fa ahoana ny famaky an'ilay soratra masina? Araka ny fanekempinoana misy anao ve? Sa araka ny fanekempinoana misy azy? Zany zavatra marina. Sa tsy misy fanekempinoana mihitsy ao, fa zay atao afinaritra amin'ny beson'ny maro misy ao. Ary mba te hafantatra ny tena izy dia nijery tamin'ny televizion andray mandeha, dia iny ty fiangonana zany manao dia ao. Dia avy eo nanontaniana, inona ty atao? Dia misy zany kilalaka evangelika. Zany no ho zany hoe asiana anarana evangelika ilay izy, dia taitra ny olona ary tonga makao. Tsy fantatra zay fomba nanentomboan'ny fiangonana apokalipsy teto, fa ny tany ambato finandrana no lazaiko. Zao ny fomba nanomboany azy. Naka radio anankiray izy, atao hoe radio fanambarana no anarany. Nandritra ny volana maromaro, hira masina ny ataony ao, chorale. Ary chorale luterana, chorale FJKM, chorale rehefa miteny hoe Jesosy nalefa anao daholo. Dia nitombo ny mpiaino an'ilay radio, satria hoe radio evangelika. Ary rehefa tamana ny olona niaino an'ilay radio, dia nandefa filazana izy manao hoe enareo zay mpiaino radio rehetra FM tahaka an'izao, dia izy fivorian'ny mpiara-miaino radio ary. Zay ny fomba nanangonany olona voalohany. Ary rehefa voangona taon'ny olona, dia nambarany tsy moramora ny fampianarany. Dia mivoronantsika amin'ny ray volana, dia nasesiny tsy moramora ny fampianarany. Farany
tafajoro ny fiangonany. Ary iza ny akabeazany ao? Loteranina CFJKM. Zay ny akabeazany ao. Aiza le fanekepinoana ny jorontsika? Aiza le fanekepinoana ny jorontsika? Tsy vitan'izany fa manao zavatra maro samihafa amin'ny tracte sy ny gazety sy ny sisa izy, dia mamaky an'ireny isika. Ary zao ry havana, ny tanora no tena be azony. Ny tanora no tena be dehibe azony ao anatin'io. Eto ary, inona ary ny tokony zavalesiko amin'ny fiangonantsika? Matoa zany no mitranga, na de fa niteny aza Jesosy, na de fa natao hoe nampianatra meloa zany apôstôly, na de niteny ara Lotera amin'ny fiangonana loteranina antsika. Inona ny lesiko ato amintsika no mandaitra zany zavatra izany? Ny lesiko voalohany dia izao: fiangonana liturjika sika. Inona natao fiangonana liturjika? Amintsika zany le liturjia fotsiny zay nivonjena alahady maraina, ny toriteny zara misy 20 minitra, de liturjia ny mameno fotoana. Raha mba hoe mameno fotoana moa de marina, fa ny filazany raha de indroa mihoatra ny liturjia ny alavany. Ary ny fitadiavam-bola de tena lava loatra. Ary ny fisiny sampana aza tsy sampana ho tezaina, fa sampana omena budget. Zany zava-misy sampana pastora tsika eto, tena teneniko zany. Sampana aza ombola amin'ny tany ny didy anatiny sy ny didy ivelany. Fa moa ve mba ny pastora sy ny katekista nandany fotoana amin'ny tanora, sany manongana anazy ny atao rehefa be vokatsy manambady ny ankizy vavy, lehilahy fa maina? Zany ny zavatra mitranga ao. Tsy misy zany tena fampianarana fototra amin'ny tanora. Ary moa ve reny fampianarana sekoly alahady reny, ndray katekista tsy nandalo sekoly biblika akory mampianatra sekoly alahady, nefa any ny fanorenana ny fiangonana. Moa ve misy fanaramaso ny fampianarana any? Ny fikambanam-behivavy moa de mivory izy. Misy vehivavy 200 am-piangonana, vehivavy 10 no mivory isaky ny larobia, de mivory ny fikambanam-behivavy. Ary misy fampianarana ve ao? Tsy misy fampianarana ao. Zany ny lehilahy moa zay fiavin'ny vola amin'ny akabeazany, rehefa hoe fikambanan-dehilahy de fikambanana tsy misy zany. Zay ny akabeazany. Ary raha misy azy izy, tsy misy fampianarana ao. Zany hoe tsy misy fampianarana ny fiangonantsika. Fiorenana amin'ny fanekepinoana zay nekentsika, tsy misy fampianarana ao. Zao ny zavatra mitrango ambobao. Zareo ambany eo, rehefa miditra am-piangonana, samy mitondra cahier, samy mitondra stylo, mivatsy sakafo atoandro. Ny ery ambony miditra amin'ny sivy, ny rava amin'ny 12 sasany tsy miverika ariva. Asa koa moa misy fiangonana mbola miverika ariva avy amin'izao ny loteranina. Zany koa mifanontaniana mipetraka. Fa zareo ambany eo, ambany telombotra, ery ambobao, miditra amin'ny sivy izy amin'ny 3 ariva izy vao mindrava. Ao izy misakafo sa mitondra sakafony, dia mianatra. Mianatra an'ity araky ny fanekepinoany. Misy chauffeurana taxi zay tena mifanerasera amiko akaiky o Fianaratsoa. Nandritra ny herinandro izy tsy hitako. Vavolombelon'i Jehova io. Nandritra ny herinandro izy tsy hitako. Ny herinandro manaraka izy hitako, de nanontaniako: fa taiza anao anaka no nandritra ny herinandro tsy hitako? Sahira anao satria anao mba zatra mitondra. Zao ny valiteniny: nandritra ny herinandro anay nisy fampianarana soratra masina, maraina sy hariva. De ho ia taminy: fa angainareo misy any tokon'olona tsy maintsy mianatra soratra masina? Ny kristianina amin'ny fiangonanay mihitsy 300 ndray mianatra soratra masina maraina sy hariva, mianatra amin'ny fotom-pinoanay. Toy mifantaniana manaraka nataoko taminy, de ahoana ny fivelomanareo? Efa fantatra mialoha fa isy le fampianarana, de ny zavatra ilainy mandritra ny herinandro io efa nangonina mialoha,
satria ny tenin'Andriamanitra no ambony. Olona tsy mino an Jesosy ny zanak'Andriamanitra zao. Jereo tsara nefa atsontsika hoe sekta, jerevy ny fitiavany zany fampianarana soratra masina izany. Isika fiangonana milaza ny manana ny marina dia tsy mianatra zao soratra masina izao. Zavatra manaraka indray koa, lay fitaom-pivavahana ho tokantrano ho antsika zay efa tany farimena na tany Sotanana na tany Karamalaza dia nampiasaiko ty ohatra ity. Ndray mandeha ny vahiny amin'le asa tao amin'ny tokantrano anankiray. Na papa ozy, zay moa fiantsony maro papa ozy dia mba ianao mivahiny ato aminay dia ianao nangatanay hitarika amin'ny fitaom-pivavahana isaky ny avy misakafo tsika hariva. Eny tompoko aho. Dia nitarika aho. Ndray mandeha nisy vahiny tao. Ny andry rehefa orinan'ny sakafo hoe hivavaka amin'izay sa tsy hivavaka, tsy nisy ny teny izy mivady. Narahako tsy moramora tany an-dakozia raha matoa manasa vilia, fa ngatsika tsy hivavaka neny to. Andraso aloha lasa ny vahiny fa ionga ty mivavaka. Andraso izy aloha atory dia mivavaka mangina isika. Zay le fijorontsika. Hay ve raha misy havana fianakaviana tsy mivavaka tonga ao an-trano, dia ny ray trano tsy mivavaka. Nefa amin'izao ny fifoazana hono, ataoko hoe hono, fa eo va tena nafatarako ny marina, fa tsy fifoazana fa manao ny fomba ny fifoazana. Ditatsika amin'izay raha izany ny zava-misy, tsika be dia be reto firy ohatra mba mivavaka hariva. Ary amin'ny maraina firy mba manontany ny zanany manao hoe mivavaka avy ianao androany maraina anaka. Ataoko tena asa io isa-maraina. Fa ny zanako vavy ny mamelonafo isa-maraina, zany mamoho azy. Ary mamiasa avy eo, mandalo eo ny lohako izy alohany andehana an-dakozia, fantaniana petrako aminy, mivavaka avy ianao anaka aloha. Raha miteny izy tsy mivavaka, tany aloha miverina mivavaka. Manomboka ny androtsika miaraka amin'ny Jesosy, mamarana ny androtsika miaraka amin'ny Jesosy. Io arany zava-misy amintsika. Inona raha ny tokony ataon'ny fiangonana eo natrehan'izao. Fa zay ny iainantsika. Sy miantsika fifoazana fa mandritra ny fitaom-pifoazantsika mianatra soratra masina. Fa raha ndray mandeha isa-taona tsy ampy zany. Nisy fivorian'ny tanora ndray mandeha tao amin'ny synody anankiray, vorodolidolo tanora amina rivony, fantaniana napetrako tokana napetrako taminy. Bokin'izy ambany anaranareo tamin'ity taona ity ato amin'ny soratra masina. Izy arivo samy tena tsy nianatra zay na boky anankiray azy. Fa inona fotsiny no andaninareo hoe fikambanan'ny tanora loterana malagasy mianatira. Zay ve natao fikambanan'ny tanora loterana malagasy mianatira. Tsy fahadisoan'le tanora izany, fa fahadisoan'ny mpampianatra. Ny mpampianatra tokony hampianatra azy. Eny, eo amin'ny famangina fiangonana maro samihafa azy. Olona anankiray mitana fiangonana 5 12 dia mamonjy an'ireo izy mandritra ny volana. Tsy mba pastoran'ny tenin'Andriamanitra intsony fa pastoran'ny sakramenta. Satria mamonjy fiangonana izy hampandray fanasany tompo, mamonjy fiangonana izy hampanao batisy dia mifindra indray amin'ny folakandro, mifindra indray ny epitso. Fa le hampianatra zay nakena tao amin'ny ordination, aiza io ry pastora, aiza io mandangy ao anatin'Andriamanitra tsika amin'ny ordination antsika, tsy mampianatra ny sampana, tsy mampianatra ny fiangonana, ny teny mafy satria mpampianatra pastora. Eritreretra zay ny pastora vita ordination apitsika eto, eritreretra nataonao ve zany? Fa matoa ny fiangonanao miala. Zao manko ny mitranga, rehefa miala amin'ny mpiangonao amin'ny fiangonana, le olona miala ndray ny daboana amin'ny karavasy ny langilangy tsy maharitra, miala amin'ny finoana. Alohan'ny itenenanao zany, nampianatra azy ve ianao? Nampianatra azy ve ianao? Zany ny tena marina. Nataonao ny olona ny fanakam-pinoana ve izy? Sa zay rehetra reny amin'ny radio dia ino nasarika azy? Satria avaritra zao ny fahantrana, avaritra ny fahasairanana, dia zay ny zava-misy.
ka inona ny tokony ataontsika? Tsaroko tsara raha mbola nitondra 67 hektara aho, dia hoe mamaneny lava tamiko, pastoro nivory ve ny komity androany? Eny mama nivory ny komity. Zanaka mamaneny lava moa taonina loteranina. Dia zao no nataony, mba misy fivorian'ny komity fampianarana soratra masina azy ve sy vavaka? Eo tsy nahateny. Satria rehefa mivory ny komity dia anao budget, rehefa mivory ny komity dia anao programme, rehefa mivory ny komity dia andinika toetra ny olona anankiray, anao riandraontsy. Fa tsy misy fivorian'ny komity ny hoe mivory zao ny komity hianatra soratra masina hivavaka ho an'ny fiangonana. Ho adinin'Andriamanitra amin'io tsika komity. Komity mpiangonana ve anao ka tsy mivavaka ho an'ny fiangonana maha-komity anao, fa lany andro amin'ny zavatra maro samihafa nandritry ny taona, tsy nisy akory fivoriam-pivavahana ao anatin'ny komity. Zany ny tokony atao, zany ny tokony atao, zany ny tokony atao, atao isan'andro ao anatin'ny tokantrano. Moa ve mba nisy seminaire na fampianarana ny efa mpanambady rehetra atao hoe ahoana ny fanorenana ny tokantrano ho tonga fiangonana kely? Fizany ny maloteranina tsika, ny fampianarantsika dia hoe ny tokantrano no fiandohan'ny fiangonana, ary fiangonana kely io. Ka ny lehilahy ny pastora, ny vehivavy ny katekista, ny ankizy eo an-trano no kristianina entiny izy mivady. Dia misy ve zay fampianarana zay ny hoe fitantanana lay tokantrano mba ho tena tokantrano kristianina marina? Any tokony isy koa zany. Fa ny fiangonana dia fitambarany tokantrano maromaro vita batisa, mpanay ny fanasany tompo. Ko raha ny any amin'ny fototra aza tsy mivavaka, tsy mamaky tenin'Andriamanitra, akory zay? Nisy fivoriana indray mandeha, dia hoy aho, atsangano manana baiboly, dia anangana. Dia hoy andray mandeha, atsangano nanana baiboly, nampiasa baiboly 20 taona, natsangana. Dia nanontany olona anankiray, firy taona iny baibolinao iny tompoko? 20 taona ty papa. Vaovao ohatrany tsy nisokafana. Atao inona lay baiboly? Atao inona lay baiboly? 20 taona nanananao azy, hay ve rehefa tonga ny alahady raisiny amin'ny etagera, dia atao am-piangonana no mamaky. Rehefa vita ny alahady apetrako amin'ny etagera. Tsy vakiana mandritry ny herinandro. Ary aminay pastora, misy pastora miperikopa, nandritry na pastora azy 20 taona tsy nahavaky an'ity, fa ny perikopa ny voavaky. Ina ny toroteny amin'ny lahady, zay ihany ny fantany. Fa zay tsy voasoratra amin'ny perikopa tsy fantany. Ka raha ianao raha tsy mahafantatra, ahoana ny afantarany olo-kafa? Ianao ny tokony hampianatra, ianao ny tokony hampianatra. Zany rehetrarehetra zany no tokony ho izy. Eo amin'ny liturjiantsika, eo amin'ny liturjiantsika, tsy tokony ho faly fotsika vita soamantsara ny liturjia hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa tokony isy fampianarana, na alohan'ny fanombohan'ny raharaha ritoaly, tokony isy fampianarana ny fanekemponontsika, tokony isy fampianarana ny soratra masina araky ny amaky ny fanekemponontsika azy. Fa raha ohatra mamaky soratra masina amin'izao fotsiny tsy fantatao zay ambarany, fa ny fanekemponona nanantsika natao hitarika antsika amin'izany famakina ny soratra masina izany. Anokana mpiandritsika le 2 taona voalohany zay mandritra ny omanana, vao vadivadiky ny raha-mpiandry ty raha-mpiomana, mamaky, azako tabaina araka izy fa mamaky baiboly, azako tabaina araka izy fa mivavaka. Mandritra ny mpiomana, lasa ny taona voalohany, lasa ny taona faharoa, tonga ny taona fahatelo sy ny fahaefatra, mihamiena tsikelikely. Farany amin'ny asa sy fampaherezana, ny teny mpitarika, misy asa sy fampaherezana tokony mangataka ny mpiandry mba hitsangana hiomana any amin'ny sakristy. Zao ny eritreriny,
hadiniko ny akanjoko. Nanao an'izay le mampiandry, tsy aotsony. Hadiniko ny akanjoko. Hadiniko ny akanjoko hoy izy. Nanokana dekona tamin'ny tapabolana, tamin'ny fiangonana anankiray. Dia hoy aho taminy, aoka ny dekona na baiboly daholo eny an-tanany. Satria ny atao hoe dekona mpampiditr' olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany ny famaritana azy. Fa tsy mpampiditr' olona atao am-piangonana. Vitan'ny olon-drehetra na skoto ara-may an'io. Fa mpampiditr' olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany zavatra marina. Riavana. Zay le fombafomba tokony arahana zany. Isy fampianarana amin'ny tokantrano. Misy fampianarana amin'ny sampana. Isy fampianarana amin'ny fiangonana ankapobeny. Ankehitriny dia betsaka ny olona te hivavaka. Dia misy ny fidirana voalohany, fidirana faharoa, fidirana fahatelo, fidirana fahaefatra amin'ny fiangonana sasany. Sa tsy misy zay? Tena misy zay. Misy raharaha pastoraly vaovao apoitra an'io. Tao amin'ny fiangonana anankiray niditra amin'ny 5 fotsiny fiangonana. Nanapa-kevitra ny komity hiditra amin'ny 7 ary aveo hiditra amin'ny 10. Faly ny kristianina. Avy ao nanontany, mba niditra tamin'ny firy nareo androany fa za nanao an'le culte faharoa. Dia zareo nivoaka. Ary nareo niditra tamin'ny firy tamin'ny 7 any pampa. Avy ao aninona. Be ny raharaha, sasalamba mbola tsy vita. Ny atsena mbola tsy vita. Devoirany ankizy mbola tsy vita. Zany hoe tsy aotsony hoe ajaony ny andro sabato, fa anisan'ny fiainana anankiray ao anatin'ny alahady ny mivavaka. Rehefa vita le maraina iny, mahazo manao ny raharaha fanao andavanandro. Resaka pastoraly vaovao zany ho anay pastoro. Raha manokatra fiangonana aloha ianao, ahoana ny hitaizanao ndray zay mamonjy fiangonana aloha? Mba tsy andanin'ny alahady amin'ny zavatra hafa. Sasany aza amin'ny teny hoe andeha hitsangatsangana ho an'ny trintriva zay fa vitany amin'ny 7 zay. Hainy amin'izay ny fivavahana amin'ny 7 ahafahany mitsangatsangana. Sasany aza ahafahana mamoy mangazay indray. Aninona fotsiny moko vitany an'Andriamanitra ka. Ny nofo indray zao dia mifandokafana mangazay. Rehefa ny fotoam-pivavahana no lasa hoe anankiray tsy maintsy atao fotsiny amin'ny alahady, avy eo afaka manao zay tiako atao, be dehibe ny zavatra very amin'izay. Be dehibe ny zavatra very. Nintsy miverika ariva azy efa problème. Mbola ampianandray hoe adiny 3 maraina fotsiny no am-piangonana hatramin'ny 10. Avy eo aninona ianao? Sasany miteny hoe baolina zaoko. Aleo mamonjy maraina so mba misy baolina amin'ny folakandro. Dia jery télé aho. Zany rehetrarehetra zany dia mila fitaizana. Satria ho anay pastora zany, dia zao matetika izay amin'le teny frantsay manao hoe pasteur de la masse. Zany hoe pastora ho an'ny vahoaka ankapobeny. Fa tsy pastora ho an'ny tsirairay. Nentsony Jesosy anay nefa pastora ho an'ny tsirairay. Raha misy 3 alina arany ao am-piangonana, tokony ho fantatro tsirairay reo olona reo. Fa rehefa tonga ny faharandro, hoy ny eritreritro, mety ampandaloviny Jesosy anary tsirairay reo 3 alina reo. Dia teny Jesosy manao hoe ahoana ny amin'ity? Tsy afaka hiteny aho manao hoe tsy fantatro tompoko. Satria za mpiandry napetraka ao. Mpiandrindro tsara napetraka ao. Eto aritsika hiditra amin'le votoatiny hoe Kristy. Zay le fombafomba rehetra manodoka sy le zavatra lesoka rehetra hitatsika. Fa inona marina moa ty Kristy? Zay hoe Kristy sandoko. Araka ny teny Matio, antikristy hoy ny episteliny Jaona. Inona marina io? Zao no izy. Matongo teny hoe Kristy sandoko na antikristy dia mampiasa marina ny anaran'i Jesosy Kristy lay olona. Fa izao inona ny ao anatiny? Araka ny fanekam-pinoana ve ny ao anatiny sa tsy araka ny fanekam-pinoana?
araka ny votoatin'ny soratra masina va ny ao anatiny sady tsy araka ny votoatin'ny soratra masina fa tsy hoe rehefa miatso Jesosy Kristy anao dia tena le Jesosy Kristy marina zay. Tamin'ny repoblika teo loha asa moa ny anarako ty Bepaka Randrena Solo Joseph Bepaka. Tamin'izany fotoana zany nisy Randrena Solo Joseph anankitelo fantatro. Ny anankiray ministry ny ala Randrena Solo Joseph, ny anankiray mpiangona amin'ny masom-bahoaka olon-tsotra Randrena Solo Joseph, ny fahatelo aho ka raha avy miteny Randrena Solo Joseph iza ny lazainao, iza amin'izy telo. De tahaka an'izany raha miteny hoe Jesosy Kristy le olona, iza ny lazainy, le Jesosy Kristy foroniny ve sa le Jesosy Kristy ato anatin'ny soratra masina araka ny ambaran'ny fanekempinoana. Mila fandiniana izay fa tsy vita fotsiny hoe mahay manasitrana mahay manao fahagagana mampisy valim-bavaka ary eto ny somary anitsinantsika fifoazana rehefa mitsangana ny vavolombelona tsika. Inona matetika itsanganantsika ny vavolombelona? Ny zavatra momba n'inona? Ny tenantsika, ny tenantsika no torointsika. Ry havana, za dia zao ny toetrako taloha, nanao ny ty nandritra ny 10 minitra de 2 minitra fotsiny hoe so ihany ry havana fa teo Jesosy teny vany. Amen. Iza ny torinao tamin'izay? Ny adalanao ny torinao fa tsy Jesosy. Zay ny zavatra miseho matetika, ny adalanao ny torinao ty fa tsy Jesosy. Ry havana, narary aho de tena tsy hevitra mihitsy ny aretiko. Nandeha tany amin'ny hôpitaly de nalohan'ny dokotera de fa nentina tao mitoby ambony mahazo nesany mpiandry aho de afaka somatsara le narary aho de nividy fanafody tahaka an'izao zao volalanina sy ny sisa fa de nentina tao ambony mahazo aho de sitrana. Iza ny tantarainao? Ny aretinao fa tsy Jesosy mpanasitrana. Ary raha nitoby ambony mahazo ny lazainao nasitrana anao fanimpotsampy zany. Ny toby ve mahasitrana sa Jesosy? Jesosy ny mahasitrana. Ary raha sitrana fotsiny amin'izao ianao fa tsy misy tohiny, zay indrindra ny tenen'ny Paoly manao hoe raha ny amin'ity tany ity ihany no ny tenantsika ny Kristy dia faran'izay mahantra isika. Ka sao de fahantrany le fijorana vavolombelona etya ny tenanao sy ny zavatra azonao aranofo, io no itsangananao ity. Fa zay ny varotra atao any velany. Rehefa nitsanga ty club satanika ity de hoy ny sekta anankiray alefaso aty aminay fa hainay ny manao azy. Zay ny nataony. Tsy taty amintsika nitrangana io voalohany fa taminay tany fianaratsony-tranga. Rehefa nisamborona le lehilahy zay neviny io zavatra io, nisy ankizy vavy 30 mahery nanatraka atao amin'ny tribonaly. Izy 30 mahery nietsika devoly daholo. Rehefa natao tribonaly le tovolahy, nisy nentina tao an-tranonay ny sasany, natery teny ny tompo sao tsy adino ny sasany, fa 3 andro 4 andro nanapa-kevitra ny fiangonana roana devoly daholo ny sekoly rehetra. Rehefa noroana devoly daholo ny sekoly rehetra, nitorina ny filazana tsara hoe tena sina fampianarana soratra masina ty an-tsekoly. Nangina fa matetika tsika miresaka an'io matetika de ny devoly mahazo tera tahaka ny mpiandro mandroaka devoly, mandroaka azy ampefakadiny adiny ray. Rehefa vita ny asa nresaka izy atokotany, laky le devoly tao, 5 lavo natazona azy, nanao andrina mafy le asa tao, tena rovotra ny baiboliko, rovotra ny akanjo sy ny sisa. Iza mahazo dera am'izany? Devoly. Tahaka zany koa ny club satanika, kristiana rehetra io miresaka azy. Iza mahazo dera am'izany? Devoly. Devoly mahazo dera. Fa raha tezaina tsara araka ny fanekempin'olona amakintsika ny soratra masina ny zanatsika de ho resany rehetrarehetra zany. Ry havana, lay Kristy zay tompontsika de le Kristy maty tombon'ny azo fijaliana. Tenen'ny Paoly apôstôly manao hoe tsy mahalala afa-tsy Kristy vombo amin'ny azo fijaliana aho. Ary vombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana ka Kristy ny velona atao anatiko. Le olom-baovao miady amin'ny fahotana, miady amin'ny devoly. Ny devoly fetsy, fomba roa ny ediny de zao: voalohany amin'ny alalan'ny fanenjehana, nefa tsy mahomby firy izy amin'iny.
fa amin'ny alalan'ny fampianaran'ny diso mandrava finoana maro izy. Ny devoly amin'ny alalan'ny fampianaran'ny diso dia mandrava finoana maro izy. Satria le fampianarana iso mampiasa le anaran'i Jesosy Kristy, fa tsy le Jesosy Kristy tena izy, fa le Jesosy Kristy misy olonomby azy, misy olony dokotera zay nitoriany. Fa le Jesosy Kristy zay toriantsika dia ny Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika, ary mampiditra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Le Jesosy Kristy zay manome famelan-keloka antsika, io no toriantsika, ary io ny jorontsika. Nefa indrisy ny fiangonana tsy mijoro am'izany, indrisy ny firenena tsy mijoro am'izany, fa zavatra hafa no hijoron'ny fiangonana, zavatra hafa no hijorontsika. Ka indro fa very finoana ny akabiazany. Androany aho fampianarana soratra masina ity, nefa mahakasika ny fiangonantsika, mahakasika ny firenentsika. Za ty angataka antsika hivavaka ho an'ny fiangonantsika, hivavaka ho an'ny firenentsika. Fa raha vainy devoly amin'ny fampianaran'ny diso isika, raha vainy devoly amin'ny fampianaran'ny diso isika, dia angataka antsika hiondrika, hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Samika tsirairay tompoka hivavaka, hivavaka ho an'ny fiangonantsika, hivavaka ho an'ny firenentsika, hifona ho an'ny fiangonantsika, hifona ho an'ny firenentsika. Samy mivavaka tompoko, vavaka mangina itsika. Ary hifona itsika amin'i Jesosy ny amin'ny tandrevaka sy ny fitavozavozana ataon'ny fiangonana eo anatrendreo fampianaran'ny diso maro isan-karazany zay misambotra ny tanoratsika, misambotra ny mpiasa-piangonana amintsika, misambotra ny olona zay efa nanoka tena ho an'Andriamanitra amintsika, indrindra moa misambotra ny kristianina. Aoka antsika hivavaka tompoko, mivavaka tompoko, vavaka antsika tompoko. Bebaka ho an'ny fiangonantsika isika, bebaka ho an'ny firenentsika isika. Tadiavin'i Jesosy zany amin'izao fotoana izao. Lazainy tsara mitomany ho an'ny firenenareo, zany ny tenin'i Jesosy. Mitomany ho an'ny fiangonanareo, zany ny tenin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ny alohalalana antsika. Satria manana fitaovana vaovao ny devoly ankehitriny dia ny fampianaran'ny diso. Vavaka tompoko, aza zany jerenao fa mivavaka ianao, samitsika minondrika mivavaka. Vavaka tompoko, finao an'ny fiangonantsika. Tsika fifoazana ny tokony hamohan'ny fiangonana, nefa betsaka amintsika fifoazana no lasa any amin'ireo fiangonana tsy izy. Ndray mandeha mpianatra dia niteny tamin'i Jesosy manao hoe misy mandroaka devoly amin'ny anaranao ary. Ho Jesosy taminy zay tsy mandrava dia miara-miasa amintsika, nefa jereo tsara tsy nalefan'i Jesosy tany ny mpianatra fa nitazominy teo aminy. Koa na dia misy manao tahaka ny fanaontsika azy, tsy alefan'i Jesosy ihany ianao fa tazominy eto, teto ny namoazany ianao. Vavaka tompoko, vavaka tompoko, mifona ho an'ny fiangonantsika, mifona ho an'ny firenentsika, mifona ho an'ny tokantranontsika amin'izao fotoana izao. Fa tadiavin'ny tompo aminao zany. Bebaka ho an'ny firenentsika tompoko, bebaka ho an'ny fiangonantsika. Matoa ny Satana samy rere mandripaka olo maro, eny olona vita batisa, misy zavatra tsy vitan'ny fiangonana ao, fa zatra ny mahazatra ny fiangonana, ny manahira anazy no jeren'ny fiangonana, fa tsy ny fanahin'olona. Dia mifona antsika ankehitriny, tsika mpiandry indrindrandrindra, matoa ny devoly samy rere, aiza ianao mpiandry amin'izany, na vita ny didinao ve ianao? Aoka bebaka tompoko, aoka hivavaka atsika.
tsika ny tokotany mivavaka tompoko, vavaka tsika ny tokotany tompoko, dia avy ny tompo itsika ivavaka ankehitriny, aoka tsika ivavaka, aoka tsika ifona ho an'ny fiangonantsika, ifona ho an'ny firenentsika. Voalaza ity fa firenena no fidian'Andriamanitra, araka ny voalaza andry mamaneny lava, dadatora Kotozandry, dada Rainy Solambo, neny Beravelonjanahary, samy laza fa no fidian'Andriamanitra ty firenena ity, nefa am'izao ny Satana no mirehareha. Aiza ny toerantsika am'izany? Inona ny nataontsika? Na dia amin'ny ankonantsika azy. Zay ny ivavahantsika, zay ny ifonantsika amin'i Jesosy. Vavaka tompoko. Aoka anatina amin'ny tompontsika ivavaka. Beba tompoko, beba ho an'ny fianakavianao, beba ho an'ny fiangonanao, beba ho an'ny firenenao, fa izay ny tediavin'ny tompo amintsika rehetra androany, hibebaka, hifona ho an'ny fiangonantsika, ho an'ny fifoazana indrindraindrindra, ho an'ny fifoazana indrindraindrindra, mifona ho an'ny fifoazana, so fa lasa fomba fanao ny fifoazana, fa tsy esan'ny fanahin'Andriamanitra tsonka, tsy atahoran'ny devoly. Zay indrindra ny vavahantsika. Samy mivavaka tompoko. Samy mibebaka amin'ny tompo isika. Vavaka tsika rehetra. Misaotra anao indrindra Andriamanitra. Ry Andriamanitra tianay indrindra. Ry Andriamanitra tsara fo aminay. Misaotra anao amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao zahay, manangana anay. Ary ataovy mijoro vavolombelonao zahay. Ny fiangonana, ny fifoazana indrindra. Tsy anao zany ho fomba fanao, na toerana ara-piarahamonina ao anatin'ny fiangonana. Fa tena asa atao ny ady amin'ny devoly, ady amin'ny fampianaran-diso. Tena ny mpiandro no hianatra ny soratra masina, hoentina mandrava ny asan'ny maizina. Angatany aminao zany Jesosy. Dia mamelany ny elokay, ary mamindrafo aminay. Ankehitriny Jesosy dia mitaraina aminao zahay. Mifona aminao an'ny fiangonana Luterana Malagasy. Mifona aminao an'ny fiangonana Luterana Malagasy Jesosy. Mifona aminao an'ireo tobo rehetra eran'ny Madagasikara, ato anatin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Zay natao anangonana ny olona hinanao sy anompo anao, vavahadin'ny lanitra. Nefa tsy zany ny tranga matetika. Entinay mambavaka aminao zany. Mifona aminao an'ny firenenay, zay mampifangaro zavatra maro samihafa. Entinay mambavaka aminao zany Jesosy. Mba iorina amin'ny fanekempinoana amin'ny marina izahay, arak'izay nanendrena ho anay. Tompo, avia hianao. Amin'ny anaranao, ry Jesosy Kristy avy any Nazareta, no angatana izany. Amen. Araky itsangana isika tompoko. Anao hira anankiray isika. Ary ny hira ataontsika dia ny hira sivy amby efapolo sy efajato 449. Dia mba mangataka ny orga aneny ny feony dia mijanona fa tsika rehetra ny arahira. Sivy amby efapolo sy efajato. Meo ny feony, ataovy ny feony andininy voalohany, dia aveo zahay ny hira.
miaraka aminao noanao dia zay efa nakenao tao amin'ny batisa masina tao amin'ny confirmation tamina mpiandry anao tamina dekônina anao tamina pastora anao joro amin'izany vavolombelona zany fa zay nitadiavin'i Jesosy aminao ary atombo eo anatin'ny tokantranonao zany atombo eo anatin'ny tokantranonao zany fijoroana amin'ny fanekem-pinoana zay efa nakenao teo amin'i Jesosy misy ro amin'izany fa zay nitadiavin'i Jesosy amintsika nijorontsika amin'ny vavolombelona Kristy nijorontsika ny vavolombelona fanekem-pinoantsika nijorontsika ny vavolombelona fa Kristy maty amonjy antsika ary Kristy nitsangana tamin'ny maty ho antsika io no afatry ny tompo aminao ankehitriny aza mety avilivily ny fampianaran-diso aza mety avilivily ny tafio-drivotra maro fa mitsangana anatin'ny tomponao ankehitriny mitsangana anatin'ny altara masina anao ankehitriny ho an'i Jesosy navelona anao maty hitory an'i Jesosy manomboka aminatin'ny tokantranonao ka hatramy velona hatrany amin'ny farany tany voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina amen petraka antsika tompoko